Izay lohan'ny fiangonana ka tafahoana eto amin'ity tempolin'Andriamanitra indray isika dia ampitomboina amintsika rehetra ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Anio ry havana dia alahady natokantsika ho isan-taona ny sampana antoko-pira-feon'ny mazava. Ity alahady fa 4 ny volana novambra ity dia no nisafidy ny andony tsoratra masina manao hoe aoka ho tanteraka ianareo. Eny ary havana hanomboka amin'ny fotoana isika koa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny salamo fa 2:7 andininy fa 1:10 sy andininy fa 7:10 ka hatramin'ny fa 5:10 no andeha ho iarahantsika manao izao. Eny ary havana hanomboka amin'ny fotoana isika idera sankalaza ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakiana salamo isika zao. Ary ny mpanjaka rehetra iankohoka eo anatrehany, ny firenena rehetra hanompo azy ho mandrakizay ny anarany, ary mbola maharitra koa ny masoandro dia hanoroboana ny anarany, ary izy ho fitahian'ny olona, ny fitinahiany rehetra hanao azy ho sambatra. Isaorana ny eto Jehovah Andriamanitra, Andriamanitra ny Israely, izy irery no manao fahagagana, ary isaorana mandrakizay anie ny anarany malaza, ary aoka ny tany rehetra ho henoko ny voninahiny. Amen dia amen. Ho ataontsika ny hira izay efa voatondro.
mbola iaraka ivavakantsika tompoko. Raha io manome voninahitra mankalaza mitsoaka ny anaranao fa tsy misy Andriamanitra azo ampitaina aminao na ny any an-danitra na ty an-tany. Anao avokoa ny hery sy ny fahefana rehetra. Deraina sy ankalazaina ianao, isaoranay ianao noho ny amin'ny zavatra rehetra. Ary tsy voatanisa na voafaritra izany. Misaotra anao izahay noho ny amin'ity fotoana ity, izay mbola ahafahanay indray mitomba amin'ny finoana sy fahatokiana ho anay anie izao fotoana sarobidy omenao anay izao. Hatrefeny Tompo izao fotoana izao ary mitaria anay andraisanay torohevitra avy aminao ho toy ny fanatitra akasitrahana eo masonao, dia ho teraina mandrakariva sy mandrakizay anie ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka isika. Izao sika dia hiain'ny sitrapon'Andriamanitra satria manakambara amintsika amin'ny fotoana rehetra ilay Andriamanitra diantsika. Hoy ny Tompo manao hoe, farany rahalahy mifalia, aoka ho tanteraka ianareo, mandraisa ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy ny fiadanana ho aminareo. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia andeha isika nehetritena, andintena, hiaiky ny tsy fahatanterantsika, ary mangataka ny fanavaozana sy fahadiovana mba ahazoantsika mivelona marina tokoa ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Koa ataontsika ny hira izay efa voatondro, hoentsika miaiky ny fahotantsika sy ny fangatahana ny famelan-keloka. Mbola andeha hiaraka hivavaka isika Tompo. Tompo, faly ny vonay satria na dia matsiaro malemy aza izahay ka tsy nanaraka ny lalam-pahendrena mandrakariva, na dia matsiaro tena ho mpanota eo anatrehan'ny iray aza izahay, dia na dia matsiaro tena ho menatra koa satria tsy nahay nyty tahaka ny tiavanao, tsy tanterakay ary tsy vitanay izany. Ankehitriny ary Tompo, meteza mindra fo sy amela heloka ary anadio ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahanay rehetra, dia aoka ny onona ny fahatezeranao. Mamindra fo aminay Andriamanitra, mamela ny helokay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay efa nanaiky hisolo vonanay.
Amen. Miaraka ny fiangonana. Riavana, rehefa avy niaiky ny fahotantsika isika ka mibebaka marina tokoa dia aoka henontsika mpitsanganana sy ampinoana sy ampifaliana ary ampanantenana ny teny soa famelalon-keloka izay maintony amintsika. Mitsangana isika riavako. Ary avy mandray ny teny soa famelan-keloka avy amin'ny tompo isika dia hidera azy amin'ny hira fa 6:30 sy 2. Hoy ny tompo amintsika ankehitriny, noho ny anarako dia hononoko ny fahatezerako, ary mba hiderana ahy dia manindry ny fo aminao aho mba tsy hanongorana anao, ary Jesosy nanindrotra ny tanana, mety aho madiovy ianao, voavelany ny elokareo noho ny anarany masina. Amen. Voninahitra ho amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka ny fiangonana.
manatra ny fiarabanan'ny tsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Nous arrivons au moment dédié aux jeunes et aux enfants. Je demande ainsi donc aux enfants et aux jeunes ici présents de se lever pour chanter le cantique 790, strophe 2. Seigneur notre Dieu, nous te glorifions car tu es le seul Dieu tout-puissant. Tu es grand, tu es saint, tu es amour et tu es parfait. Merci Seigneur que nous avons encore cette chance de pouvoir nous réunir en toute liberté pour te louer et écouter ta parole. Aide-nous pour que nous puissions grandir spirituellement en obéissant à tes commandements et pour que nous soyons tes témoins dans notre vie de tous les jours. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous faisons cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cherchez à être parfait selon 2 Corinthiens, chapitre 13 et verset 11. C'est le thème choisi par la chorale Fun Mazav aujourd'hui, sur lequel nous allons essayer de faire une courte méditation. Quand on parle de chercher, c'est s'efforcer à découvrir quelqu'un ou quelque chose. Cela demande une action. Je m'explique. Si nous égarons un objet, par exemple un téléphone, nous n'allons pas rester là à attendre que le téléphone vienne vers nous. Effectivement, on va chercher, on va bouger, on va courir partout, on va solliciter les autres, leur dire « Est-ce que tu peux me biper s'il te plaît ?» Si nous allons aussi demander, en fait, si par exemple on ne retrouve pas nos chiens, notre chat, on va demander aux voisins, on va parcourir le village. Dans nos études aussi, notre travail et notre vie au quotidien, nous sommes amenés à chercher des méthodes ou des solutions afin de parvenir à nos objectifs. Ainsi, chercher demande de l'effort et de la persévérance. Qu'en est-il de parfait? La définition de parfait, si on parle d'une chose, c'est qui est au plus haut dans l'échelle des valeurs, et tel qu'on puisse, en fait, c'est la perfection, c'est une réussite parfaite. Et si on parle d'une personne, c'est quelqu'un sans défaut, irréprochable. Est-ce que cela existe? Moi, je dis que ça n'existe pas, car chacun a ses défauts et personne n'est parfait devant le Seigneur, et je suis la première. Le seul et unique être parfait est Jésus. Donc, chercher à être parfait, c'est dans le Seigneur, c'est chercher à être comme Jésus, lui ressembler, et pour cela, il faut le suivre. Nous savons tous que quand nous suivons sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose qui nous intéresse ou des personnages qui nous intéressent. Et je ne suis pas très douée pour ça, mais après, je sais que les jeunes, ils vont suivre. Et ils connaissent toutes les activités de cette personne, ils connaissent tout de leur vie. Et voilà, si on veut être parfait, si on s'intéresse à Jésus, il faut le suivre. Le suivre, suivre sa parole, écouter sa parole, l'appliquer dans notre vie de tous les jours.
certes, on ne pourra pas être parfait comme Jésus parce qu'il est Dieu, mais la seule clé, c'est de l'aimer de tous nos cœurs. Si on aime quelqu'un, on aime Jésus, donc on a plus de facilité à le suivre. Donc la clé, c'est l'amour. Pour être digne de porter le nom d'un chrétien, parce que nous sommes tous chrétiens. Vous voyez, je prends un exemple, par exemple, dans une famille, quand il y a un nouveau-né, il y a la famille qui vient, les amis qui viennent, et ils regardent le nouveau-né. Ah, il ressemble beaucoup à son papa, ouais, sa maman. Et quelle fierté pour la maman quand on dit, ou le papa quand on dit, ah, il me ressemble. Vous voyez, on est tous contents. Et pareil, pour Dieu, est-ce que nous pouvons imaginer la joie de Dieu si quelqu'un va nous dire, ah, c'est vraiment, celui-ci, celle-là, c'est un enfant de Dieu. Voilà. Donc, pour conclure, on a dit que cela demandera de l'effort personnel et collectif. On ne peut pas y arriver tout seul. Alors, il faut être aussi avec les autres. Il faut de la persévérance. Et sachez qu'être parfait, c'est un ordre de Dieu. Selon Matthieu, chapitre 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et il nous encourage de persévérer dans Matthieu chapitre 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Notre objectif ultime, c'est la vie éternelle. Donc, que le Seigneur, notre Dieu, nous guide et nous donne la force pour relever ce défi. Amen. Manao ny rafirana fanampy ny fahaefatra andiny fahatelo sika ry havana dia hitsangana ireo mpikambana ao amin'ny antoko-pira-feon'ny mazava izay manana anjara amin'ny famakian-teny sy ny vavaka. Andriamanitro, sotranao zahay fa mbola afaka hamaky ny teninao. Zay faniny ny tombotray sy hazavany ny lalanay. Aokare izany teninao izany mba hampianatra anay hanaraka ny sitraponao. Ampanginy ny feo tsy avy aminao. Aoka ny fanahy masina no hitarika anay handray ny hafatrao. Miteneny tompo fa miay ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Iaraka mamaky sy ny teny soratra masina isika. Izany dia hita ao amin'ny Ezekiel, toko faha-efatra amby telopolo, andiny faha-raika amby folo ka hatramin'ny faha-fito amby folo. Ezekiel, toko faha-efatra amby telopolo, andiny faha-raika amby folo ka hatramin'ny faha-fito amby folo. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no lazain'ny Tompo andrananahary. Ny tenako mihitsy ny andraikitra sy hikarakara ny andian'ondriko. Ny masoko ny anangona azy tahaka izay ataon'ny mpiandra amin'ny andro hiparitahan'ny ondry. Izao andeha akazy ireny any amin'ny toerana rehetra izay niparitahany tamin'ny andro mandrahona sy mainzy pito.
Avoakako avy amin'ny firenena izy ary angondoko avy amin'ny tany samihafa dia averiko ao amin'ny taniny. Andrasako eny amin'ny tendrombohitra Israely sy eny Andohasanjika izy ary koa eny amin'ny toerana rehetra azonenany eo amin'ny taniny. Hoentiko eny amin'ny tanimbilina tsara izy ka nanakinjana eny an-tendrombohitra avo amin'ny Israely. Any ny alany sasatra amin'ny kinjana tsara sy raofany amin'ny tanimbilina tsara izy ka nanakinjana eny an-tendrombohitra avy amin'ny Israely. Any ny alany sasatra amin'ny kinjana tsara sy araofany amin'ny tanimbilina mileny deniko. Izao ny mpiandry ny andian'ondriko ka hampandy azy. Tenenitra avy amin'ny tompo andriananahary izany. Ho tadiaviko ny ondry very, averiko izay nisaraka tamin'ny andiany, ho tsaboiko izay naratra, ho atanjahiko izay marary, ary kolokoloko hatrany izay matavy sy matanjaka. Izao ny andro ny ondriko araka ny rariny. Ary ny amin'ny andian'ondriny dia izao ny lazain'ny tompo, andriananahary. Indro tsaraiko ny andian'olona samy ondry sy ny ady fanaovan'ny ondrilay amin'ny osilay. Amen. Ho tohizantsika ny vakiteny, izany dia ho hitantsika amin'ny Koritiana faharoa, toko 17:15 sy 20. Koritiana faharoa, toko 17:15 sy 20. Rehefa hita izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dinio ny tenanareo ka izao toetra raha velona amin'ny finoana tokoa ianareo na tsia. Fantatrareo tsara fa ao anatinareo Jesosy Kristy, afa-tsy raha olona tsy voazatoetra ianareo. Azo farany, riavako, veloma mahafinaritra ianareo, miezao tonga lafatra, mifampahireza, miraisa saina, mihavana, dia ombanareo ilay Andriamanitra loharan'ny fitiavana sy fiadanana. Amen. Ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina eo am-pitsanganana. Zany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Mateo toko 7 andiny 12 ka hatramin'ny 17. Mateo toko 7 andiny 12 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Noho izany ary ataovy amin'ny olona izay rehetra tianareo ataony olona aminareo, fa izany no voatoatiny lalan'ny Mosesy mba amin'ny fampianaran'ny mpaminany. Midira ny vavahady hety ianareo, fa lehibe ny vavahady mankany amin'ny fahaverezana ary malalaka ny lalana ka maro no miditra any. Tena hety kosa ny vavahady mankany amin'ny fiainana ary tena tery ny lalana ka vitsy no mahita azy. Mitandrema amin'ny mpaminany sandoka, mare mipaika toy ny ondry izy manatona anareo, kanefa ao anatiny toy ny ambodia mandramatra. Ny asany no ahafantaranareo ny mpaminany sandoka fa fototsilo tsy azona voaloboka ary songosongo tsy azona voana viavy. Dia toy izany ny azo tsara rehetra mamovo voatsara, fa ny azo ratsy rehetra mamovo voaratsy. Tsy mba azo tsara no mety hamovo voaratsy, na azo ratsy no mety hamovo voatsara. Ny azo rehetra izay tsy mamovo voatsara dia ho kapaina ka tsipa ao anaty afo. Koa dia ny asany no ahafantaranareo ny mpaminany sandoka. Tsy izay rehetra manao amiko hoe Tompo, Tompo no hiditra any amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Amin'izany andro izany dia maro no hanao amiko hoe Tompo, Tompo, tsy efa nilaza hafatra tamin'ny anaranao ve izay? Tsy efa nandroaka demony tamin'ny anaranao ve izay? Tsy efa nanao asa mahagaga maro tamin'ny anaranao ve izay? Ary amin'izay no hanambarako aminy hoe tsy fantatro noviana ianareo, mela amiko ianareo mpanao ratsy. Koa amin'izany nazovy miaino ireo tenik'ireo ka manatanteraka azy,
dia ho tahaka ny lehilahy misaina izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy. Latsaka ny ranonorana, nitosaka ny rika, ny fofofofo ny rivotra ka samy namely izany trano izany, nefa tsy nenjery izy satria niorina teo ambony vatolampy. Fa izay rehetra mihaino ireo tenik'ireo ka tsy manatanteraka azy dia ho tahaka ny lehilahy tsy misaina izay nanorina ny tranony teo ambony fasika. Latsaka ny ranonorana, nitosaka ny rika, ny fofofofo ny rivotra ka samy namely izany trano izany, dia nenjery izy ka loza ny faharavany. Amen. Zao tika dia tonga amin'ny tompon-terakira karakarainy antoko-pira feno mazava koa mangataka ny tompona anjara rehetra ny amin'izany.
par l'amour. Imagine la création parfaite de Dieu, le jardin d'Éden. Dans le jardin, il n'y avait ni mal ni difficulté. Le monde était bon. Malheureusement, et parce que le diable a trompé les humains pour qu'ils désobéissent à Dieu, nous vivons aujourd'hui dans un monde imparfait. Le monde dans lequel nous vivons est différent de ce que Dieu a prévu. Dans ce monde, les situations ne sont pas toujours bonnes. Les gens font des erreurs et nous font parfois du mal, ainsi qu'aux personnes que nous aimons. Pour cette raison, tu pourrais ne pas être sûr d'aimer les autres ou même Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. Lorsque notre monde a changé, Dieu, lui, n'a pas changé. Dieu est toujours parfait et nous aime toujours parfaitement. Quelles que soient les erreurs que nous commettons, Dieu ne cessera pas de nous aimer. Nous savons que Dieu nous aime parce qu'il a racheté nos erreurs sur la croix par Jésus-Christ. Et quand Jésus est retourné au ciel, il a envoyé son Esprit Saint au milieu de nous. Son amour pour nous ne dépend pas de notre amour pour lui. Il ne dépend pas de ce que nous faisons, de ce que nous disons ou de la manière dont nous agissons. Cela ne veut pas dire que nous devons délibérément aller à l'encontre de la parole de Dieu. Cela signifie que peu importe où nous en sommes dans la vie, l'amour de Dieu nous rencontrera là où nous sommes. Dans 1 Jean chapitre 4, on nous dit que celui qui demeure dans l'amour reste en Dieu, car Dieu est amour. Si nous disons que nous aimons Dieu, la preuve de l'amour dans nos vies doit être visible à travers la façon dont nous traitons et servons les autres. Cela ne semble pas toujours naturel, mais c'est un défi que le Seigneur veut nous aider à surmonter. À mesure que nous nous rapprochons de lui, son amour se perfectionne en nous. Et comme il nous transforme en personnes affinées par son amour, nous n'avons pas à craindre son jugement, car nous pouvons être sûrs que nous lui appartenons. Dieu désire notre amour, et notre amour pour lui grandit à travers l'adoration, la prière et le temps passé dans sa parole. Mais Dieu est aussi la source même de l'amour, et il veut nous aider à rester dans l'amour afin que nous puissions rester en lui. Il nous aime parfaitement, comprend nos imperfections et peut nous rendre parfaits dans son amour. C'est pourquoi, prends le temps de demander au Seigneur de t'aider à vivre une vie marquée par l'amour.
Andriamanitra mipetraka seza fandrarana masina. Jehovah. Fiderana tokoa natolotray amin'izao andro izao. Moderaina mandrakizay Oka ny vavako idiranao, oka ny vavako ankalazanao, oka ny vavako atianao tokoa. Idiranao zay ry tokoa. Mendrika izany ianao tompo. Izany fisaorana aminao hona tokoa nohonany an'izany izy.
Si ton histoire a tenté de t'effacer, elle a échoué. Alors ne laisse pas ta culpabilité prendre le contrôle de ton avenir. Jésus est ton avenir. Jésus est ton avenir. Dans ton avenir, regarde l'avenir. Jésus est ton avenir. Jésus est ton avenir. Ton passé n'a pas assez de passé. Regarde l'avenir. Regarde l'avenir. Regarde l'avenir. Est avec Jésus. Jésus est ton avenir. Jésus est ton avenir. Jésus est ton avenir. Et le meilleur est dans l'avenir. Oui, je dis le meilleur est dans l'avenir. Wow, wow, le meilleur est dans l'avenir. Le meilleur est dans l'avenir. Wow. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est dans Jésus. Le meilleur est dans l'avenir. Le meilleur
Laissons Jésus nous perfectionner. Laissons Jésus nous guider dans nos décisions et nos combats contre le péché et la tentation. Apprenons à aimer inconditionnellement comme il nous a aimés. Recherchons la joie parfaite en Christ, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans l'abondance comme dans la pauvreté. Nous gardons notre joie parfaite en Christ par notre espérance, car nous savons que la vie éternelle nous attend dans le royaume des cieux. Dieu accorde une place respective pour chacun de ses enfants dans son royaume. Il est dit dans Philippiens chapitre 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Utilisons nos dons et nos talents pour faire avancer le royaume de Dieu. Propageons sa lumière en étant des témoins de sa puissance. Reflétons Jésus par nos paroles et nos actes et notre service pour qu'il puisse toucher et sauver des âmes. Dans Jean chapitre 7, verset 38, il est dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de lui, comme le dit l'Écriture. » Frères et sœurs en Christ, cherchons à être parfaits malgré nous. Amen. Ry havana, rehefa avy resy lahatra tamin'ny nandrenesantsika ny toriteny ankira teo isika, dia tsy menatra ny manambara ny finoantsika. Koa amin'izany dia ataontsika ny fanekempinoana apôstôlika izay iraisantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao. Koa angatana isika hitsangana. Mino an'Andriamanitra raitsotoa, mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijara nanapaka Pôntiô Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ato tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ao ankavan'Andriamanitra raitsotoa. Avy any aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiomboana ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganana ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo mipetraka isika. Izao sika ry havana dia tonga amin'ny anambarana ny raharaham-piangonana, koa mangataka ny tompona andraikitra ny amin'izany. Ny mpitandrina sy ny komitin'ny FPM Toulouse dia mbola faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana. Toy izao indray ny asa sy ny raharaha azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly. Mitohy hatrany ny fampianarana iraisana eto amin'ny FPMA, isaky ny alarobia amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 ora ary misokatra ho an'ny rehetra izany amin'ny alalan'ny phone call sy ny Zoom araka ny hitantsika etsy amin'ny solaitra manjelatra. Fampianarana teny malagasy. Manasa ireo
mpampianatra teny malagasy rehetra na izay liana amin'ny fianarana teny malagasy mba handray anjara amin'ny Zoom raha ampitso alatsinainy 17 novambra araka ny roy sy ny fomba hidirana amin'izany izay hitantsika misoratra. Isaky ny alatsinainy amin'ny 8 ora ny fampianarana. Toy izao ny vaovao an-tafo avy amin'ny sampana tanora kristiana. Bonjour à tous, la STK vous invite à son vendredi des jeunes le vendredi 1er décembre prochain à 19h30 au Vieux-Temple. Ayant pour titre Précieuse Alliance, cette soirée de louange, de partage de la parole et de prière aura pour thème le mariage. À cette occasion, nous aurons la chance d'avoir des témoignages et des moments d'échange avec plusieurs couples paroissiens de notre Église sur les différentes étapes du mariage, les fiançailles, le mariage et l'après-mariage. Cette soirée est ouverte à tout le monde, alors nous vous attendons nombreux pour partager un moment fraternel spécial. À vendredi et soyez bénis. Fifdianana ESPMA. Ny ESPMA Toulouse-any dia anatanteraka amin'ny alahady 17 Desambra ao aorian'ny fanompoam-pivavahana ny fifidianana olona 5 ao amin'ny conseil d'administration izay ara-iasa amin'ny mpitandrina sy ireo diakona 5. Ny fisoratana araka ny statut ESPMA dia ireo mpikambana nanefa ny adidiany no afaka mandray anjara amin'ny fifidianana. Koa mbola azo atao ny manefa izany izay mitetina 10 € isan-taona mialoha sy ao aorian'ny fanompoam-pivavahana isaky ny alahady. Mbola azo atao ihany koa ny misoratra ho mpikambana ESPMA. Alahady ny mpitandrina. Ny fankalazana ny alahady mitandrina dia ho tanterahintsika amin'ny alahady 3 Desambra amin'ny 3 ora tolakandro any amin'ny Temple du Salin. Fotoana sarobidy isaorana an'Andriamanitra noho ny fananantsika mpitandrina efa taona maro izao sy hitondranam-bavaka ny mpitandrina mianakavy ho mariky ny fanohanana ny asa fitandremana eto amin'ny fiangonana. Ny teny anorenana izany fotoan-dehibe izany dia manao hoe aoka izay nampianarina ny teny mba hahafohy zava-tsoa ho an'izay mpampianatra. Galatiana 5:1. Izy valopy ho zaraina amintsika anomezantsika izay fohy anohanana ny asa fitandremana ary atolotra manontolo ny mpitandrina miaraka amin'ny rakitra toy ny fanao ny fiangonana rehefa lahady ny mpitandrina. Dia mitondra mbavaka izany fotoana lehibe izany sika ary manentana ny fiangonana ho tonga maro. Ny étude biblique dia misy amin'ny talata 18 Novambra ho avy izao amin'ny alalan'ny Zoom. Tsy voasoratra eo fa misy ihany koa ny catéchomène anio hariva amin'ny 4 ora eto amin'ny Vieux-Temple. Mikasika ny permanence ny mpitandrina dia mitohy hatrany izany isaky ny talata amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro tsy miato. Ary ny alakamisy manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Io misoratra io izany ny numéro azo iantsona ny mpitandrina raha ilaina mba hangalana rendez-vous. Araka ny fandaminana dia ny tompony anjaran'ny fanadiovana ny trano fiangonana io dia ny antoko-pira feno mazava sy ny endrim-peo. Toy izao indray izany andiantsika riavana amin'izao akantoky ny krismasy izao. Amin'ny alahady 3 Desambra amin'ny herinany io amin'ny 3 ora tolakandro izany dia fankalazana ny alahady ny mpitandrina any amin'ny Temple du Salin. Ny 10 sy ny 17 Desambra dia amin'ny 10 ora sasany eto amin'ny Vieux-Temple ihany. Ny alahady 14 Desambra amin'ny 3 ora tolakandro no ankalazana ny Noely ny sekoly ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny Vieux-Temple. Raha voatsikaritra ireo izany dia tsy misy ny fanompoam-pivavahana maraina fa atambatra ny hariva miaraka amin'ny fankalazana ny Noely ny sekoly ny tenin'Andriamanitra amin'ny 3 ora tolakandro. Ny alatsinainy 15 Desambra dia fankalazana ny Noely 13 izay atao any amin'ny Temple du Salin ary izy fidirana indroa amin'ny 2 ora sasany sy amin'ny 4 ora tolakandro. Dia misaotra antsika nahatra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra irery ihany hivoninahitra. Mbola manantitra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa
ho antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo sy amin'ny anaran'ny fiangonana ny tompona andraikitry ny fiangonana manontolo fanao antsika ny miarahaba ireo vahiny sy andramandalo na koa voatonga ka hitoetreto arabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary tsofondrano amin'ny anaran'ny tompo ka raha misy amintsika ao anatin'izany angatahana mba hitsangana tompoko dia faly zay miarahaba sy mandray anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse tsy hoe te hibikabika akory fa te hiteny aminareo amin'ny alalan'ny masonay mijery anareo tonga soa ary mirary ny soa indrindra tompoko dia misaotra makasitraka niaranareo taminay teto niarana-kalaza an'Andriamanitra ary indrindra niaraka tamin'izao isan-taona ny feon'ny mazava izao dia mirary soa anareo zay Andriamanitra ny fahasoavana ane ahatanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto mbola hitantana sy hivimbina anareo ary androtsaka ny fahasoavany mandrakariva hitahy mandrakariva ary indrindra ny fiadanana ene le tsy an'izao tontolo izao mena amen ny fonareo dia tsarovy fa naoviana anareo ny mandalo eto dia misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse dia mirary soa indrindra tompoko misaotra tompoko Zao sika riavako dia tonga amin'ny fotoana manokana ankalazana ny isan-taonan'ny feon'ny mazava koa mangataka ny tompona andraikitra rehetra mba hiakatra ety anoloana andray fitenenana. Mbola miarahaba antsika fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra ny Tompo fa totosa soamantsara ny isan-taonan'ny feo mazava. Izany dia nanomboka tamin'ny alalan'ny master class izay niarahana tamin'ny Steven Leblanc omaly tamin'ny efatroa. Misaotra anareo fiangonana tonga nanotrona izany master class izany ary niara-nianatra isika ny Emmanuel sy Arena sy Fananako. Mbola mamerina ihany koa ny fisaorana anareo izay tonga nanotrona ihany koa ny fampisehoana ny concert izay natao tamin'ny fitora sasany teto amin'ny Vieux Temple. Ny afatra tiana hoentina tamin'ity isan-taona ity dia ny hoe aoka isika ho tanteraka. Tsy ho tanteraka isika raha tsy miaraka amin'ilay Jesosy Kristy izay tanteraka. Izay chorale feo mazava dia efa hainareo ihany fa hoe ny hira ny ministère ataonay. Mitady ny perfection any anaty hira. Nefa raha ohatra hoe hiezaka mafy azahay amin'izany nefa tsy manankina amin'ny fiainam-pananay amin'ny tompo dia tsy ho ampy izany. Nandritra ny fiomanam-panana ataonay andraisa-botsy izay tsirairay avy dia samy nametraka teo amin'ny Jesosy ny imperfection na hoe ny défaut ary hoe le izany ohatra ny atelier kely dia samy naka taratasy dia soratana eo le défaut sy imperfection hoe apetraka amin'ny Jesosy mba izy hanampy anay ho parfait. Rehefa vita izany dia nivavaka dia avy eo hoe rovitina izany le taratasy satria efa napetraka teo amin'ny Jesosy le izy. Nefa mety hoe après an'iny na fotoana fohy dia efa misy hoe miverina kely le défaut sy le imperfection mety misy tsy mety kely fa ny tena hoe voaray anay dia ny hoe mila mikatsaka mandrakariva amin'ny Jesosy Kristy izay izy irery ihany ny afaka manampy anay izany amin'ny alalan'ny fanahy masina
mila mahery mitady ny fanantanterana amin'ny Jesosy amin'ny fandaliana ny soratra masina, mila mahery mianatra hira ho tanteraka ho voninahitr'Andriamanitra. Izay ny témoignage tiana feo mazava ho zarainantsika fiangonana, ka te hiteny ihany koa izahay hoe mahereza sika fiangonana mba ho parfait, ary nefa tsy mahavidy izany amin'ny heritena sikisika fa amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Mahereza isika fiangonana hifanotrona amin'izay rehetra atao amin'ireo asa izay apetraka Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy. Mamela kely anareo satria misy fanentanana tsy voateny tamin'ny vaovao fa manentana amin'ny fiangonana anohana ny firaisan'ny sampana izay ankalaza ny Noely amin'ny 12 Desambra manomboka amin'ny 7. Hetsika izay entina anehoanay ny firalahiana ny sampana eto amin'ny fiangonana ary hanomezam-boninahitra azy. Izay efa mazava moa izany dia eo amin'izany hitondra ny talenta izay nomeny Tompo anay amin'ny alalan'ny hira. Koa dia farany rahalahy, mifalia aoka ho tanteraka ianareo mandraisa amin'ny fampiononana, miraisa saina, mihavana, ary Andriamanitra ny fitiavana sy fiadanana ny eo aminareo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aiza ny misy anao? Ngamba ny raha sotinina ny isa-taona ny atokopira dia ny fitadiavana ny fantanterana dia amin'i Jesosy Kristy. Ka raha niteny izy androany hoe aiza ny misy anao dia mino fa hitady ny safidy ny fiainantsika. Ka fifaliana ho an'ny fiangonana ny miaraba ny sampana atokopira na ankalaza izao isan-taona izao. Misaotra an'Andriamanitra ny fiangonana satria manana sampana velona mbola manaitra ny fiangonana mba ho tanteraka ao amin'ny asa fanompoana. Mahagaga ny fitondran'Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao tsika dia manavao ny biraon'ny sampana, manavao ny tompona andraikitra rehetra eto amin'ny fiangonana, vao avy ny fididekona sy ny sisa sy ny sisa. Fa ho an'ireo izay hanavao ny fanoloran-tenany izay voafidy dia mazava ny afatra hoe ao amin'i Jesosy Kristy misy ny fahatanterana. Ka raha mbola misy manontany anareo hoe aiza misy anao dia aoka tsy hamaly hoe ao amin'i Jesosy Kristy no misy anay. Dia ara-bainareo mafita be amin'ny asan'ny Tompo, enganeka tsy hijanona eto amin'ity isa-taona ity ny ezaka nataonareo, nataontsika moa zany hanompoana ny Tompo fa hikatsaka lalandava ny fanjakan'Andriamanitra hampandroso ity fiangonana ity mba ny fiangonana manontolo ny goka izany hatsaran'ny Tompo izany. Dia ho azy rery ny voninahitra. Amen. Dia mbola fany manantitra ny fiarabana sy ny firarintsoatrany ho an'ny sampana feon'ny mazava eto amin'ny tafo. Ny anjarako moa dia mitrotro ambavaka izany ministera na asa fanompoana sarobidy loatra eo amin'ny fiangonana izany, satria raha lazaina tsotra ianareo feon'ny mazava sy ny endrim-peo zay moa nilazana ny sampana zava-maneno, ianareo no manana anjara manokana eo amin'ny asa fanompoana amin'ny fiangonana satria ianareo no miaraka amin'ny mpitandrina sy ny dekona manafana hatrany ny fanompom-pivavahana isan'Alahady. Asa fanompoana manokana ary tsy tokony ho adinionareo zany, fa tsy nisy ataona ihany no azahoana mahita sy misitraka ny asanareo fa ny isan'ny Alahady koa izany. Ary zany namporisihana hatrany. Indraindray rehefa tonga ny fotoanany hoe cœur uni na nisa-taona dia betsaka hita maro ny ao am-pikambana. Fa rehefa Alahady tsotra kosa atao indraindray ho iaho dia talany miena izany. Engane izao farisihana nyraisinareo tamin'ny isa-taona izao
hitoy-atrano mandavataona ahatonga anareo atanteraka tsara zao asa fanompoana sarobidy izay napetraka ny tompo aminareo, fanompoana manokana tsy hoe ambony akory na miavaka kanefa kosa manana ny maizy azy ary tiany ny tompo akasitrana anareo mandrakariva izany. Ary dia te hitodika amin'ny manokana koa ho an'ireo izay efa nandalo tao amin'ny sampana atokopira, mbola mety tsy feno mazava izy tamin'izany kanefa kosa efa tao anatin'izany isika ary tsarovy fa ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy misy fetra ka dia mbola entanina koa tsika ao anatin'izany, entanina ihany koa ireo izay misy etaetany fa mbola misalasala, mbola miandry fotoana ny tompo dia miandry antsika ary ny faharetany dia tiany kosa mba ho tsenaintsika amin'ny fahalorantena avy hatrany. Ka dia mangataka anareo ampikambana ao amin'ny feon'ny mazava fa ho antsika rehetra koa izay efa nandalo tao amin'ny antokopira mba hitsangana zao hivavaka ho an'izany ministera izany isika. Tompo misaotra anao, mideranao, mankalaza anao, manome voninahitra anao zay. Fa Andriamanitra lehibe sady be voninahitra ianao, fa Andriamanitra mitsinjo anay amin'ny faharipo ary mandrotsaka ny fahasoavana sy miantso anay amin'ny herim-pahasoavana anompo anao amin'ny fifaliana, amin'ny fitozona, amin'ny faharetana ary amin'ny fahavokarana be. Misaotra anao zay noho ity sampana ity zay velona eo anivon'ny fiangonana satria velominao. Misaotra anao zay amin'ity sampana ity zay afaka mijoro vavolombelona satria nomenao aina avy aminao. Misaotra anao zay amin'ity sampana ity zay nitarianao tamin'ny fahafenonao mba hikatsaka ny fahafenonao, hitory sy hanambara ny fahafenonao ary hitarika ny fiangonana manontolo hitady hikatsaka izany fahafenona izany amin'ny fanarananao sy amin'ny fanomponanao maharitra sady velona. Dia mivavaka ho azy zay tompo mba ho velominao mandrakariva ao anatiny ny fiantsonao ary velominao mandrakariva ao anatiny izy ireo ny fanolorantena nateraky ny fahasoavana, velominao mandrakariva ao anatiny izy ireo ny talenta velona zay entiny mamelona koa ny mpiray fiangonana. Ary dia aoka ny fitahinao manana ambiampy ho amin'izy ireo mandrakariva ary mivavaka aminao zay ho an'ireo zay matsiaro tena otranainy, atsiaro fa ny fiantsonao dia avaozanao isan'andro isan'andro. Mivavaka aminao koa zay ho an'ireo zay mbola eny ampiandrasana mba ho tairinao izy ireny anatevin-darana izao asa fanompoana sarobidy sady tsara indrindra izao. Dia matoky zay fa mahay manao mihoatra lavitra noho izay nangatana amin'izao vavaka izao ianao, ary matoky zay fa ireo izay menamenatra na tsy sa, ireo izay mbola misalasala dia tsy ny fanahinao kosa ho vonina ary manaiky hitombo na dia matsiaro tsy ho tanteraka aza, mitady ny fahatanteranao, mikatsaka ny fahatanteranao ary ho tarianao ho amin'izany lalana tsara zany. Dia anao tompo ary mbola anao mandrakariva nidera sy ny laza ny aja sy ny voninahitra aoka kosa ho an'izao sampana izao ankehitriny ary ho amin'ny ho avy ny fitarianao sy ny fahatanteranao Kristy. Dia amin'ny anaratsoanao no entinay mangataka izany vavaka izany, misaotra tompo. Amen. Maso mipetraka nareo. Sao sika ry havako dia manavony fahaloroantena ny amin'ny fanatitra. Koa ataontsika ny hira arena sy fananako dia natateraka izany ny diakona. Koa tsarovy hatrano ry havako fa izay manome ampifaliana no ankasitrano. Misy hatrano moa ny fandoavana amin'ny carte bleue ka iangaviana isika izay hanao izany mba hanatona ny diakona ety anoloana. Grazie alla fede.
mipetraka isika. Mangataka ny tompony anjara amin'ny vavaka fangatahana izao. Gavakisika, Jesosy tomponay io, sotranao zahay fa vita soa tsara ny fanompoam-pivavahana androany. Ho anao, tompo Andriamanitray ny dera, ny laza ary ny voninahitra, fa ianao no mendrika izany. Sotranao Jesosy, tamin'ny fitantananao ny antoko-pihira FNM tamin'ity taona 2023 ity, aoka ny fanainao masina mba hiasa mampony ny ray olona rehetra izay nandreny hafatra tamin'ny maly. Raha io mba taio ihany koa ity fikambanan'ny FNM ity mba androsa amin'ny finoana sy ny fitiavana anao Andriamanitra sy mba haritra hatramin'ny farany. Vavaka koa izahay ho an'ny fiangonana mba hitoetra aminao sy hiraisaina hatrany sy hifankaty. Taio izahay fiangonana mba azoto hamitany asa fitoriana ny filazantsara amin'ireo mpiara-belona aminay. Vakaka koa izahay ho an'ny firenena misy anay eto France sy Madagasikara mba ho firenena matahotra an'Andriamanitra sy iaina amin'ny famarinan'ny Baiboly. Raha io mba taio koa ny tokantrano misy anay tsirairay avy ary ny fiainana rehetra. Izany vavaka izany tompo dia atambatray amin'ilay vavaka nampianarinao izay manao hoe ranay izay any an-danitra, mamasina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atoan'ny sitraponao, itian'ny tany takany any an-danitra, omena an'io izay nasazy ho anay, ary mamela ny olokay, tahaka namelanay izay miolika taminay, aza mitondra anay fahakampanao, fa manafahany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Saotra an'Andriamanitra lehibe tsika ry havaka, raha afaka nanatotosay atsaka sy andava izao fanompoam-pivavahana izao. Koa ataontsika eo am-pitsanganana ny hira firana fanampiny fa 720 andininy voalohany. Zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany, aoka ialanareo ny toetra taloha ny fandraika tamin'ny fitondratenanareo fahiny, dia ilay toetra miasimba noho ny fitaky ny filahan-dratsy. Aoka avaozina tanteraka kosa ny fanahinareo sy ny sainareo. Ary aoka ianareo hitafy ny toetra vaovao, dia ilay toetra naorina araka an'Andriamanitra ka aseho ny fiainana mandala ny rariny sy masina vokatry ny fampianarana marina. Dia raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Aoka ny faharetanareo mba nasa tanteraka, mba ho lavorary sy ho tonga ohatra ianareo, ka tsy horon-javatra na amin'inona na amin'inona. Dia eo aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina
amen. Ndininy faharoa. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manimpony tompontsika.